aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitrao fiainana. Amen. Apokalypsy 2:9-10. Ry havana malala ao amin'ny tompo izay miaina izao teny fiainana izao amin'ity maraina ity. Ambarako aminao androany fa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainam-panahintsika izay anarantsika dia an'i Jesosy Kristy ny fahatokiana. Mila mahatoky isika eo amin'izany fanatanterahana ny asa fanompoana an'i Jesosy Kristy izany. Mila mahatoky tsika na amin'ny fiainam-panahy sy ny fiainam-bavaka ataontsika. Mila mahatoky tsika amin'ny fiainam-pibebahana ataontsika isan'andro. Mila mahatoky tsika amin'izay anjara fanompoana ameny Jesosy atsika ka tsy hanao ambanin-javatra izany asa fanompoana izany. Anao loha laharana ny asa fanompoana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mila mahatoky tsika eo amin'ny asa mpivelomana izay omeny Jesosy atsika mba hitandrina tsara, andeha amin'ny fahitsiana, andeha amin'ny fahamarinana. Tsy hiaina amin'ny fivelomany ratsy na ny fanaovana kolokolo na ny fampiasana fetsifetsena. Izany rehetra izany no iantson'ny tompo anao. Jesosy Kristy no miresaka aminao androany amin'ny alalan'izany Apokalypsy izany. Ilain'Andriamanitra ny mpanompo mahatoky. Izao ny teniny, aoka hatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitrao fiainana. Ny satroboninahitrao ry havana tsy homemena sy zarazaraina fotsiny tahaka ny fanomezana eny an-tsena. Fa ny satroboninahitrao na dia efa novidian'Andriamanitra sy nitendren'Andriamanitra ho anao aza dia fantaro fa tsy atolotra fotsiny amin'izay tianao andraisana azy io. Amin'ny alalan'ny fahatokianao no andraisanao izany satroboninahitrao izany. Tadidio manara-maso anao isan'andro Jesosy Kristy. Na amin'izao ora sy fotoana andrenesanao tenin'Andriamanitra izao ary dia mandinika anao eo ne Jesosy. Mandinika ny fiainanao izy, mandinika ny fiainam-panahinao izy, mandinika ny fombanao rehetra izy amin'izao ora sy fotoana azo. Ary mizaha toetranao izy mijery izy, mahatoky ve ity mpanompoko ty sa tsy mahatoky? Mametraha fanontaniana amin'ny tenanao indray ary ianao, mahatoky ve aho sa tsy mahatoky? Fotoana fibebahana izao, raha sanatria ianao misalasala ny amin'izany fahatokianao an'i Jesosy izany. Fotoana fibebahana izao satria tsarovy ry havana na dia efa eo aza ny satroboninahitrao omenanao dia tsy homen'ny tomponao izany raha mpanompo mivilavila, mpanompo mandeha any amin'ny lalana tsy izy ianao, raha mpanompo mania amin'ny lalana izay hitondran'i Jesosy ianao. Ny mpanompo mahatoky rery ihany no mendrika homena ny satroboninahitrao amin'ny andro farany. Fantatro fa izao tontolo izao mitarika anao mba tsy hahatoky. Dao aloha mba hanao kely an'ity aloha fa raha pitso mibebaka, raha pitso miverina amin'i Jesosy. Izay nge ny fitaka ataon'ny Satana amintsika ry havany. Taritany kely amin'ny zavatra kely fotsiny aloha ianao dia hoy izy tsy mampanino io fa ataovy. Fa izany dia efa manambara tsy fahatokiana an'i Jesosy ry havana. Mitandrema amin'ity maraina ity. Fataro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Dia mahireza mahatanjah, mijoroa tsara manoloana ny fanozongozona nataon'ny Satana mba hatoky hatramin'ny fahafatesana ianao homena satroboninahitrao. Amen.